La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manultra anao Ni Vavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Mbola tsy foana ary mijanona olana ara-pahasalamana goavana eto Madagasikara ny tazomoka izay voasikazy ho arety mandoza mety hitarika fahafatesana indrindra ho an'ny zaza sy ny vehivavy bevoka. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ho an'ny fianakaviana sy ny firenena iray manontolo. Tsy maintsy matory eny an-tsano izao fotoana ireo mpamboly miandry vary noho ny fisian'ireo jiolahy. Vao miandony fararano trangarono hoeny tao amin'ny komuna Mahabo distrika Nambodratrimo izay anairan'ireo tantsany tompona andraikitra isan-tokony. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy mitsahatra mitombo ny olona vao marina fa mitondra ny valanaretina coronavirus any Inde. Manoloana izany nanao fanambarana i Etazonia sy ny vondrona Eropeanina fa hanampy ny governemanta sy ny mpitsabo Indiana. Ary avy hatrany ary ny andindininy mahakasika ireo. Manatra ny arabe tomboky lasy tomboky vavy tonga sondra eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'izao ariva izao. Manambahiny ny fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao dia ny ben'ny tanàna ny komuna Soavina ao amin'ny distrika Natsimondrano. Anomboantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao mbola tsy foana ary mijanona olana ara-pahasalamana goavana eto Madagasikara ny tazomoka izay voasikazy ho aretina mety hiteraka fahafatesana ary mampidoza indrindra ho an'ny zaza sy ny vehivavy bevoka. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ho an'ny fianakaviana sy ny firenena iray manontolo izany. Fanadiadinika eto Andry Atsilavo. Fanafoanana ny tazomoka efa voasoritra ny lalana izorana. Io ny lohahevitra ny safidiana hankalazana ny andro maneran-tany hiadina amin'ny tazomoka androany. Ny tazomoka izay antony voalohany hanatonan'ny olona ny tobim-pahasalamana eto Madagasikara. Mbola antony voalohany hanatonan'ny olona ireny tobim-pahasalamana ireny. Ary ny tazomoka dia fantatra fa tena mbola mamono ary mamono mahafaty eto amintsika ankehitriny. Noho izany dia azo lazaina hoe mbola mitondra vesatra eo amin'ny fahasalamana malagasy zany ary manelingelina ny fivoarana na eo amin'ny fivoaran'ny ankonana zany, ny fivoaran'ny firenena izany, ary misy fiantraikany isam-batan'olona. Arety mandoza mety hitarika fahafatesana ary mampidi-doza indrindra ho an'ny zaza sy ny vehivavy bevoka ny tazomoka. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ho an'ny fianakaviana sy ny firenena iray manontolo. Isan'izany tsy fahafahan'ny olona miasa sy ny tsy fahafahan'ny ankizy mianatra. Marina fa ao anatin'ny Covid-19 atsika ankehitriny ary misy ireo lavo. Kanefa ireo matin'ny tazomoka dia mbola lavitra noho izany. Ny tantsika manko dia ny ampianatsika ny fahafatesana azo avy amin'ny tazomoka. Ary itsika dia mitsinjo lavitra ao anatin'izany. Noho izany dia apetratsika ary fa tanjona lehibe mihitsy no manoloana atsika. Fanamby lehibe koa ao anatin'izay mba tsy hisy olona ho matin'ny tazomoka intsony. Azo atao ny misoroka sy miady amin'ny tazomoka. Ohatra amin'izany ny fanadiovana ny manodidina, hiadiana amin'ny moka sy ireo bibikely, mamindra tazomoka sy aretina hafa amin'ny biby, voalavo, parasy, toy ny pesta sy ny aretina maro samihafa. Ankoatr'izay, fatoriana amban'ilay misy odimoka isaky ny alina, ny fanatonana azy tsara ambony fandriana amin'ny atoandro, tsy hahasimba azy, ny fanasana azy amin'ny rano fotsiny ihany, ary ny tsy hamelana azy ho azon'ny taramasoandro.
Ilay misy odi-moka miisa 3.4 tapitrisa no natolotra ny gouvernemanta amerikana iarovana ny vahoaka manodidina ny 4 tapitrisa amin'ny tazimoka. Ny tazimoka izay isan'ny aretin-dehibe fa efatra ary antony voalohany mahatonga ny olona hanantona toeram-pitsaboana fanadihadiana. Mbola olana goavana ara-pahasalamana eto Madagasikara ny tazimoka. Ho fiatrehana izany, nanolotra lahy misy odi-moka miisa 7,7 tapitrisa ho an'ny fandaran'asa nasionaly malagasy miady amin'ny tazimoka eo ambany fehiny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny gouvernemanta amerikana amin'ny alalan'ny sampandrara amerikana misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID sy ny tetikasa ny filoham-pirenena iadina amin'ny tazimoka. Tafiditra amin'ny hetsika nasionaly ataon'ny PNLP manomboka ny volana aogositra 2024 izarana lahy misy odi-moka 4.10 tapitrisa ho an'ny ankohonana any amin'ny distrika misy 100 eto Madagasikara izay fanomezana lahy misy odi-moka ataon'ny Amerikanina izao. Ny lahy 10 tapitrisa fanampiny dia atolotry ny Global Fund to Fight AIDS izay miady amin'ny tuberculose sy ny tazimoka ary ny gouvernemanta Amerikanina no mamaty vola azy amin'ny ampahatelony. Miara-miasa amin'ny tetikasa USAID Impact ny PNLP sy ny Global Fund eo amin'ny fitsinjarana ny lay. Raha totaly vahoaka 420 tapitrisa no azo lay misy odi-moka ka ho voaharo, izany hoe saika ny mponina rehetra eto Madagasikara. I États-Unis no firenena mitondra fanampiana lehibe indrindra ho an'ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara. Ny tetina 270 tapitrisa dolara tamin'ny taona 2020 amatsiana ireo asa ara-pahasalamana tantanan'ny USAID. Tafiditra amin'izany ny 420 tapitrisa dolara natokana ho an'ny fisoroana sy ny fitsaboana ny tazimoka. Nandritra ny 20 taona izay navonjain'olona 7.4 tapitrisa sy nahafanany soroka-trangana tazimoka miisa 2.5 miliara ny ezaka natao maneran-tany. Nahazo ireo vokatra ireo ny firenena ianjadiny tazimoka noho ny fanampiany États-Unis izay mpanome fanampiana lehibe indrindra amin'ny ady amin'ny tazimoka. Ahitana ny famatsim-bola mitetina 4 miliara dolara avy amin'ny PMI tao anatin'ny 15 taona lasa. Ny taona 2020 nanolotra fitaovana fitiliana test de diagnostic rapide maherin'ny 2 tapitrisa sy fanafody fitsaboana ny tazimoka 4 tapitrisa anasana nareo voan'ny aretina ny Amerikanina. Miisa 4.7 indray ireo olona voamarina fa mitondra ny valan'aretina coronavirus eto Madagasikara raha ny antotanisa ho an'ny andron'ny omaly fa 4 aprily 2022. Ny ampy enina ireo olona lavo raha toka 7.9 ireo sitrana somatsara fanadihadiana. Amin'ny fitilina rosy 7.9 ny totosaina ny andron'ny omaly fa 4 ny volana aprily taona 2022. Ny ampy 4.20 sy 400 indray ireo tranga vaovao voamarina fa mitondra ny COVID-19 eto Madagasikara. Miisa 7.9 ireo sitrana somatsara raha toka ny ampy enina indray ireo lavon'ity valan'aretina ity. Hatramin'ny omaly miisa 27 sy 4 ireo manaraka fitsaboana ereky Madagasikara raha toka 4.20 sy 300 ireo mbola sokajiana ho forme grave na ny ao anatin'ny fahasarotana. Nanomboka ny 17 ny volana martsa taona 2020 ka hatramin'ny datin'ny omaly fa 14 ny volana aprily 2020 araka izany amin'ny fitilina miisa 15 sy 907 sy iray hetsy miisa 7 sy 705 sy 3 alina ireo tranga voamarina fa voan'ny COVID-19 teto Madagasikara raha toka 7 sy 500 ireo olona ifalavo ary olona miisa 5 sy 7 sy 4 alina no efa sitrana somatsara. Zarara misy kursa iray ianaro isan'andro mandritra izao fotoana ny fiboana tanteraka izao hoy ireo mpamily taxi mampitaraina azy ireo ihany koa ny ataon'ireo mpitandro ny filaminana sasantsasany fanadihadiany hibonina saina. Tsy netiny tsena na izy ireo irery aza no fitaovam-pitaterana afaka niasa tao anatin'izay 2 andro izay raha nambaran'ireo mpamily fiarakaretsaka androany. Mitovy ihany zany hoe na misy taxi be na tsisy taxi be zany ho an'ny taxi. Fa anankiray koa ny taxi moto koa nefa miasa ihany koa dia tsy hainay koa le izy zany amin'ny taxi. Misy taxi moto miasa koa zany. Natao anatin'ilay 2 andro ary. Dia tsy haiko hoe manana autorisation le olona hoentany dia mandeha izy. Tsy haiko hoe voafehy tamin'ilay lalàna ny tenen'ny fanjakana ve zay so tsy voafehy. Le communication koa zany tokony amboarina tsara fa misy le izy tsy mifanaraka. Eto aminay zao misy vao maraindraina amin'ny enina dia tsy afaka mandeha any na taxi avo tsy mitondra olona dia tsy mahazo mandeha makany.
na tsy mitondra olona ianao zany dia tsy afaka mivoaka nefa ny taxi mahazo mandeha foana. Misy ihany koa ny sembatsembana maro samihafa eo am-panatanterahana ny asa raha ny nambaran'izy ireo. Somary njakezana karama tsy misy izay ny andrana nataon'ny polisy mihina fatana. Enjakenjana mihitsy zavatra zay raha vao tsisy autorisation dia ohatra hoe ordonnance ny dokotera dia fa tapaka eny an-dalana. Zay zany aloha problème ray. Olona tsotra dia voasazy mihitsy zay, tena voasazy ary tsy afaka mandeha na mivoaka amin'ny atamina kely tsotra zany. Nefa misy ny gendarme sy ny polisy mandeha fa ihany ny gendarme hoe afaka mandeha. Nefa sarotra be zany zay raha hoe hitondra marary zany, hoe marary no hitady aretiny zay raha hoe mitondra marary zany. Sarotra be mihitsy izy raha hoe zay ny hitondra marary zany. Lasa ohatran'ny hoe ambulance zay ny tena marina. Raha mbola betsaka ireo olona nivoaka ny trano atao anatin'ny roa andro fiomboana tanteraka. Voahaja tanteraka izany atao amin'ny commune Mahitsy district Anambohidratrimo. Ny fanamafisana ny fifampiresahana sy ny fanentanana amin'ny aloha no isan'ny paikady napetraka hoy anio anivon'ny zandary. Ny nanaramaso sy ny ambona ny fananan'ny mponina sisa no nataon'izy ireo nandritra izay roa andro izay. Fanampanazavana. Raha ho an'ny Mahitsy manokana aloha zany hita hoe nanaraka tsara ny fipetratra izay napetraka ny fitondram-panjakana ny mponina ny Mahitsy izay isorana be da be an zareo satria tsy niandry izay akory ny mpitandro filaminana ry zareo dia nanatanteraka an'izay fipetrana napetraky ny fanjakana izay tsinona moa fa le hoe fiboana tanteraka izay. Mazanatsany ihany koa manao ny aintsio zavatra ihany koa ny mpitandro filaminana eto amin'ny topoparitra ny gendarmerie Mahitsy zany mampanatanteraka ny vahoaka an'izay fiboana napetraky ny fitondram-panjakana zany izay tsinona akory fa fahasoavana mba hisorohana ny areti-mandoro dia tsinona zany fa ny resaka Covid-19. Tena marina talohan'le fiboana tanteraka dia efa nametraka nandray fipetra zany zay amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa tamin'ny mpitondra fanjakana eto toerana amin'ny alalan'ny fanentanana ny vahoaka hoe sabotsy sy laly dia tsy tokony misy olona mahazo mivoaka intsony dia tao anatin'ny latsinainy talata alarobia alakamisy zoma zany dia nanatanteraka an'izay besoin na ny filana zay ny vahoaka mihitsy tsy tena nasarotra zany ny fanatanterana ny fipetrana napetraka ny fitondram-panjakana. Araka ny efa nambara teny am-piandohana manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao dia tsy izany fatrako Toarisori Gobert ben'ny tanàna ao amin'ny commune Soavina district Natsimondrano. Miarabanao monsieur le maire ary misaotra anao nanaiky ny fanasana sy ny vahiny eto amin'ny fampahalalam-baovaonay. Fantaniko voalohany hiniditra tao anatin'ny fiomboana tanteraka tsika tao anatin'izay roa andro izay nanahoana ny akon'izay fiomboana tanteraka izay raha tao amin'ny commune anao manokana. Miaraba ny Nelary, miaraba ihany koa ny ato amin'ny Cool TV, miaraba ny vahoaka malagasy mijery ny fandarana izao. Nandritra ny roa andro isika no nampahafantarana ny filohan'ny Repoblika tamin'ny kabary izay nataony ho an'ny vahoaka malagasy fa hiditra ao anatin'ny atao fiomboana tanteraka ho an'ny faritra Analamanga noho ny fivoaran'ireo atao hoe tarehimarika izay ny rahantsika nahafantatra teto amin'ny firenena. Noho izany dia samy nandray ny andraikiny avokoa ny tompona andraikina rehetra na ny olombotendry zany na ny olombofidy ary indrindraindra ny vahoaka ihany koa. Ny nandritra n'izany roa andro zay dia tsy ampahambahambana ny ilazana fa tsy mbola tena nahomby tanteraka zato isan-jato fa mba ilazana kosa hoe tena niezaka ny vahoaka malagasy niezaka ny mpitondra rehetra dia any amin'ny 7 isan-jato angambany aloha dia tontosa ny fametrahana n'izany fiboana izany raha ny fijerenay manokana ao anatin'ny district Natsimondrano. Ireo olona 10 isan-jato reo dia atao hoe manao fanahinina nga ary mba tsy ilazako hoe misy maporisika ve sanatriavina dia andetsika tsy resaka an'izay kosa fa ao ihany le mbola tsy faharesena lahatra amin'izy ireo amin'ny atao hoe fiboana tanteraka ary misy ezaka ataonay olombofidy indrindra ny olombotendry rehetra mba afahana manatanteraka n'izany zato isan-jato zany amin'ny fotoana mahamety azy. Inona no mety hoe tsy mahatotosa an'izay hoe zato isan-jato izay ho an'ireo 10 isan-jato ny olona izay tsy manao ny fiomboana, inona kosa no mety hoe fepetra no raisinareo teo anivon'ny commune mahakasika an'ireny olona ireny?
tsara kosa aloha ny manamarika fa de fanezaka daholo ny tompona andraikitra rehetra eny fotony nanao ny fanentanana mialohan'ny fotoana ao reo nanao ny fampilazana mialoha amin'ny anaran'ny fitetezana trano nampiasana reny agent communautaire reny ao ny nanao ny fametahana ny petadrindrana ary indrindrandrindra ihany ko ny nampiasana reny mégaphone ireny fitaovana hoentina miasa tokoa zany amin'ny anaran'ny communication zay zaraina am'ireo vahoaka indrindrandrindra moa ny fitondrana foibe zay mampafantatra ny be sy ny maro tamin'ny anaran'ny télévision sy ny gazety ary amin'ny anaran'ny ano manjery toy ny radio ihany ko na izany naty zany ireo 100 reo raha ny fomba fijerinay de araky ny teniko to hoe manao fanahinina ve ary misy kosa nefany zay atao hoe tsy ampy ny fampafantarana amin'ny akapobeany mihitsy tonga any am'ireny olona ireny ny fandresen-drahatra azy ny hoe inona ny tombony tokony ho azo ny vahoaka malagasy tsirairay avy ho an'ny faritra analamanga nisahako raha toka manaiky ny zato isanjato fa hanao an'izany fihiboana izany ny fampafantarana azy ny hoe miena ary mety ho foana tanteraka mihitsy ny fisinjany valanaretina zany eto amin'ny faritra analamanga raha toka ekeny tsirairay isa-tokantrano isaky ny ankohonana ny fihiboana zay zavatra zay zany tokony fampizarana mihitsy ataontsika tompona andraikitra rehetra dia mino afa ho foana ny 100 fa dia ho tanteraka avokoa ny atao hoe fampafantarana sy ny faneken'ny olona zany fihiboana izany raha ny ao amin'ny commune anao manokana monsieur le maire mety hoe manahoana ny tany olona mitondra ny valanaretina eny amin'ireny hoe tompy fandraisana ny marary reny manahoana ny resaka hoe fanafody sy ny mpitsabo eny amin'ny commune misy anao raha ny antotanisana tao anatin'ny 2 volana zay vo herinandro sika no rehefa napahakevitra ny fitondram-panjakana dia atao hoe fa nisy anakefatra no nindosony fahafatesana raha ny teny aminay tena voamarina fa tratran'ny valanaretina covid antsi-andaniny zany dia maro ireo olona atao anatin'ny tsy fahasalamana manatona ny tombom-pitsaboana ny any ambanivohitra eny aminay nisoavina moa dia tsy ao anatin'le commune no vatsiny ny fanjakana fanafody amin'ny fiarovana ny valanaretina fa kosa manana commune raha vavy zay manakaiky dia ny onoso zato andrefana sy ny andorany fotsy dia manao ny asany ny ireo tompona rehetra rehetra manatanteraka ny fitsaboana ary alefa any am'ireo commune ireo izany ary am'izao fotoana izao araka ny tatitra voarainay dia mahazo ireo fanafody zay ilaina tokoa ireo vahoaka tsy salama eny aminay am'izao fotoana izao ankoatra ny mahabe ny tanànanao amin'ny commune Soavina ianao ihany koa fa dia filohan'ny hafikambanany be ny tanàna ao amin'ny district na Tsimondrano manahoana ny fampandehanan-drarano izao eo amin'ny commune raha toka hoe nisy ny fihoboana izay natao nanomboka ny taona 2024 izay mbola mitohy amin'izao ihany misy fiantraikany amin'ny fampidiram-bola ny commune ve izay fihoboana izay tsara marina fa efa tamin'ny heritaona isika no natao hoe niaina tao anatin'ny fisian'ity valanaretina covid-19 moa ny filaza azy tamin'ireny fotoanandro ireny ary atao hoe ampanatretena no ilazana fa tena sahirana ny commune indrindrandrindra ho anay any ambanivohitra amin'ny fampidiram-bola satria am'izao fotoana izao dia natsahatra mihitsy ny fitakiana hetra ho an'ny vahoaka satria ao anatin'ny atao hoe fahasahiranana ireny vahoaka ireny noho izany dia misy fiantraikany amin'ny fitantanam-bola ny fampidiram-bola indrindrandrindra ny amin'ny commune satria voatery tsy maintsy mitsahatra avokoa ireo zavatra rehetra atao ao anatin'ny atao hoe fampidiram-bola eny amin'ny commune zay adidinay sahirana dia sahirana ny commune am'izao fotoana izao natao hoe mandoa ny karaman'ny mpiasa satria ny karaman'ny mpiasa dia tsy maintsy aloha foa ny isam-bolana kanefa ny fidiram-bola raha tsy misy dia zay ao ampelantanana angamba no zarazaraina aloha ary anaovanay antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny ministera miahan'ny commune dia ny ministera ny atany sy finjara-pahefanany hoe sao de mba fotoana tokony mba handefasana am'izay ny fanampiana zay zo omenana reny commune reny dia ny subvention zany amin'ity taona ity satria tena ao anatin'ny fahasairana tanteraka ny commune am'izao fotoana izao mba tsy ilazako hoe tena tsy misy tanteraka amin'ny fampandehanan-draharaha mpanjakana mandra-piandra n'izay hoe subvention avy any amin'ny ministera tompona andraikitra izay fa misy ihany ve ny hoe paikady napetraka nareo tompona andraikitra voalohany ny commune amin'ny resaka hoe fandoavana ny karaman'ireo mpiasa eo amin'ny commune misy moa zany ny ezaka zay atao ifampiresahana amin'ireo malala-tanana anankiray ary manana ny mpiaramombona antoka amin'ny commune tsirairay avy miezaka ihany izay amin'ny atao hoe
fampidiram-bola tsy voatery amin'ny alalan'ny etra ihany fa eo ihany keo ireo ressource zay propre any commune latsiny moa am'le fomba fiteny dia ezahana ny ahafahan'ny olona manatanteraka manatitra ny atao hoe adidy amin'ny tsirairay avy zay omena ny commune toy ny fampidirana nyreny taxe de roulage ireny zavatra marobe zay zo omen'ny fanjakana ampidiram-bola ho an'ny commune reny indrindraindrindra moa ny fampidiram-bola mikasika ny fanorena trano dia manampy koa ho an'ny commune amin'ny fanatanterahana ny fampandehanan-draharaha sy ireo atao hoe ambiny zay nety manana tamin'iny 2020 iny ka natao tsara ny atao hoe fanomanana ny fitantanana satria natinana tsy tiana dia tsy maintsy efa niomana amin'ny zavatra mety hitranga ny commune ao anaty teti-bola zay arafitra alohan'ny andiavana ny taona anankiray dia ny budget primitif izany. Eny ary mankasitraka anao moa solo maire ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV tamin'izao alina izao farany angambany dia ina no teny kely fanentanana izay ho ataonao ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny fananjana ny fepetra sy ny fioboana satria mbola hiverina amin'izay antsika amin'ny sabotsy lahady manaraka izao. Ny anaty sotra fotsiny hoe ny fanarahantsika ny toromarika omeny ny tompony araki-panjakana indrindra ny filohan'ny repoblika ary ny mba inono ihany koa ny fandaminana zahay atao ny tompony anaikitry ny tanàna eny amin'ny commune misy atsika tsirairay avy rehefa voaja ireny fepetra ireny dia mino fa sady ena no mety ho foana avokoa io valanaretina io satria zay ihany koa ny tena fanafody aingana indrindra akoatran'ireo atao hoe tsy maintsy anaovana ny fitsaboana dia ny fanovana ny toetsaina mihitsy ny hoe miara-manaiky isika anaraka ny toromarika omeny ny mpitondra fanjakana dia samy salama avokoa tsika ho samy ho tahin'Andriamanitra tompoko. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tapany faharoany fampahalalam-baovao isento kely tsika ao anatin'ny ireto doka varotra ireto aorian'izay no anarantsika ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny farotra maro eo ihany koa ny maresaka iraisany pirenena. Dahoary. Hitako ny lalana hoe akaiky io courage là dole si verna faloha hoe bena lavitra loatra efa maizina ny andro aoanesy bena tragno mazava misy jiro antiako daholy angalasa izy reo mandrosa tia mazava mazava be atao aminareo normal zany fa iah mampiasa mibalika ao masisa Homme 600 jiro antona roa jiro tuba roa ary jiro misy détecteur de mouvement iray ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage dia koa Mbalik mamiratra no aviko. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tavaverina indray eto amin'ny fampahalalam-baovao isika tsy maintsy matory eny antsaha amin'izao fotoana ireo tantsaha ireo ampamboly miandry ny vary no ny fisiany ireo jola vao ny andoho ny fararano Antrangarono ento amin'ny commune Mahabo district Anambohidratrimo izay hianarana ireo tantsaha ny tompon'andraikitra isan'ny tokony fanadihadiany hionina saina. Raha vakitrano sy alabotra amin'ny endriny maro samihafa ny fandre matetika eto Andrenivohitra, manao ny ataony ihany koa ireo jiolahy any amin'ny tontolo ambanivohitra, mangalatra ireo vary voatsinja eny an-tanimbary amin'izao fotoana ny fararano izao. Toa ny tranga ao amin'ny commune Mahabo, district Anambohidratrimo. Tsinjainy eny an-tsaha vary dia kosehany eny an-tsaha dia avy eo avalany rano ny mololo. Isaky ny fararano dia ohatr'izay foana matetika mihitsy. Ary tamin'ny fotoana ity zao dia efa indroany nisy an'izay toe-javatra an-tranga izay. Tamin'ny heritaona zao inefatra satria teo amin'ny fokotanina Ambodronona intelo dia ny tao ambany avaratra tao indray mandeha. Zay aloha ny hitanay izay.
dia mbola tsisy tratra mihitsy loatra tsy mbola misy tratra mihitsy satria amin'ny alina zareo no mandeha makalle vary. Tsy maintsy matory eny an-tsaraka izany ireo tantsaha miambina ny vary amin'izao fotoana izao isoroana ny fatiantoka. Ary raha ny varinay ety ambanivohitra zao amin'izao fotoana izao ka mandry ny vary jinjaina dia ampandrina eny an-tsaha dia tsy maintsy miandry vary ny tompom-bary satria matahotra an'ilay mpangalatra. Aleo miambina amin'ny tena tsy lozy izay sisa ny farahery satria sarotra dia sarotra ilay izy ary ianao raha hoe mandeha rery izany ary amin'izao fotoana izao amin'ny alina efa tena matahotra mihitsy satria zareo amin'ny 9 alina dia efa mahatsiravina ny tanàna ary saorana Andriamanitra aloha izao mba misy mpitandro filaminana eto amin'ny commune Mahabo. Noho ny toetra raha misy ato amin'ny firenena sy ny vidim-piainana nampihena ny vary amidy tsy tahaka ny isan-taona ireo tantsaha raha ity tranga eto amin'ny commune Mahabo ity. Izay ambanivohitra aloha izao dia miaro ny rambonay tsy ho tapaka satria vidim-piainana amin'izao tena enjana dia enjana. Dia zara raha misy amidy anaovana ny fivelomana kely, anaovana ny asa mandraraha kely ihany angamba sisa no azo amidy. Izany hoe mitombo izany ny tehirizina raha oharina. Aleo mitombo ny tehirizina dia mba any amin'ny maintso atrano any mba milamina ny saina sy ny eritreritra. Vary amin'izao dia lafo satria 110 ny kilao, 10 ny kilao zao aty aminay ambanivohitra. Vary akotra io fa mifotsim-bary eo amin'ny 500, 580. Nefa tamin'ny roa taona izy ohatrinona ny kilao? Tamin'ny roa taona izy 700, 700 izay farany ambony indrindra. Tsy eto amin'ity commune ity irery ihany no misedra izay alabary izay fa saika ireo commune ambanivohitra rehetra. Isan'ny fototry ny olana ny tsy fampinisa ny mpitandro filaminana oharina amin'ny habean'ny faritra sahan'izy ireo ka mahazo lakika ny mpanao ratsy. Tranga izay anairana ny tompona andraikitra isan-tokony mba ahafahany ireo tantsaha mamokatra ampitoniana. Tafatsangana ny ivotoeram-paritra misahana ny tahirim-bola ho fampiroborobona ny tontolon'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono na ny fond du développement agricole sy ny tetika safandroso ao amin'ny faritra Sava ny zoma lasa teo no nanantanteraka atrikasa ho fampahafantarana sy fanomboana amin'ny fomba ofisialy ireo tompona andraikitra. Fanadiadinika eto Andriatsilafo. Tantsaha mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono avokoa ny mihoatra ny 700 mponina ao amin'ny faritra Sava. Marefo anefa ny akamaroan'izy ireny no izy miainga amin'ny zavamisy eo ampelantanany ahafahany mamokatra. Manoloan'izany nananganana ny ivotoeram-paritra misahana ny tahirim-bola ahafahan'izy ireo manitatra ny sehampiariny ampiakatra ny taham-pamokarana. Tanjon'ny fanatanterahana ny tetikasa moa izany dia mba hampitombo ny vokatra ny tantsaha, hampitombo koa izay tambokatra izay ary hanatsara ny fidiram-bola na ny veritena ny tantsaha. Izany rehetrarehetra izany dia natao mba hanatratrarana ny tanjon'ny fanjakana ao amin'ny velirano fahasivy amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Mihoatra ny 20 tapitrisa euro ny teti-bola avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny vondrona eropeanina anohanana ny tantsaha ahafahan'izy ireo mivelatra amin'ny tolotrasa misy ho an'ireo faritra manerana ny nosy. Isan'izany ny famatsiana ny tetikasa amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fiofanana. Eo ihany koa ny fampitaovana hoenti-miasa, masomboly, sakafom-biby ary ny fananganana fotodrafitrasa amatsiana ireo vondron'olona na fikambanana misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Taoriny ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa, tantsaha mihoatra ny 310 ny fantatra fa azo tombotsoa amin'izao andiany voalohany izao ao amin'ny faritra Sava. Ny fahatongavan'ity famatsiam-bola FDA ity zany dia ahafahana ihany koa mampiroborobo ireo voly fanondrana hafa ankoatra ny lavany. Izay no mazava-dehibe azy satria tsy tokony mionona amina fanaovana karazana voly anankiray ihany ny tantsana ny mpamboly fa tokony ireny voly fanondrana misy aty ireny, ao ny kafe, ao ny girofle, ao ny kakao, misy aty daholo zany fa matetika antsika ato amin'ny Sava zany variana amin'ilay lavany ka rehefa misy olana zany ilay lavany dia lasa misy problème daholo ny mponina. Ny fikambanan'ny mpamboly ala 3 ao amin'ny commune ambanivohitry Fanambana, distrikta ny Vohemaro ohatra, dia efa navita namboly zanakazo fihinam-boa hatrany amin'ny ray alina fototra niarahana tamin'ireo tetikasa samy hafa toy ny grain de vie. Na izany aza mbola mila toana sy fanampiana izy ireo ary mifanandrify amin'ny masotsiva napetraky ny FDA na ny fond du développement agricole. Tsy ahivony ny faritra Sava dia na Sofia, Boeny, Betsiboka,
bongolava ary tasy no ratsa mangaiky any sokatra ny taona 2020 ary izao amperinasa izao. Anisan'ireo manana ny ivitoerana misana ny fampalalana ny mety ho toetry ny andro ny ao amin'ny faritra Vakinankaratra na ny station agrométéorologique izay manampy ireo tantsaha eo amin'ny sehatry ny fambolena. Fanadihadiana. Manodidina ny 10 taona mahery eo izay no nisy station météorologique ity teto Antsirabe renivohitra. Fitaovana maro no ampiasaina eto amatarana ny toetry ny andro eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Andrefesana ny rivotra sy ny amandona, ny rotsakorana, ny hafanan'ny tany, ny tsindry ny atmosfera ary ny hazavana avy amin'ny masoandro. Isaky ny adiny telo no maka ny taremarika ireo mpiasa eto. 10 taona izay no nisy ny fanavaozana ny fotodrafitrasa sy ireo fitaovana izay mifanaraka amin'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Andeha ampahafantarin'ny tompona andraikitra amintsika ary ny fomba fiasan'ireo fitaovana ireo. Ohatran'ity zao zao dia natao hoe pluviometre ty. Zany hoe fitatazana ny rotsakorana dia milatsaka ny orana dia avy eo dia tonga dia capté tonga dia lasa ato amin'ity fitaovana ty zany le izy. Ty anankiray ty indray dia ny resaka momba ny rivotra, ny vitesse, ny direction dia io zany ataontsika hoe anémomètre dia ny anankiray ny girouette. Zay zany ireo anankiroa zay manome ny resaka vent zany. Dia ato amin'ity indray tsika ty moa zany fantatra hoe panneau solaire ty zany alimenté zany ilay batterie ato amin'ny ty station ty zany mba hampandeha azy zany le izy. Dia ty ny antenne zay mandefa ny données rehetrarehetra zany makany amin'ny satellite any ambony any. Ity indray dia azahoana ny resaka momba ny température zany, tsindry ny atmosfera ihany koa dia ny amandona ihany koa zany eo. Dia io amin'ny tampony io, io tampony io zany misy an'ilay entina andrefesana ny resaka insolation, ny énergie alaina avy amin'ny masoandro dia io zany no afaka mandray azy dia makato amin'ity fitaovantsika ato ambadika ato ty ato daholo zany ny cerveau zany dia ao daholo no amakina an'ilay zany rehefa tonga zany le observateur. Tsy vita ny fitoerana famantarana ny toetry ny andro irery ihany no atao eto fa sady manao fikarohana ihany koa no manampy ireo tantsaha amin'ny fambolena, amatarana ny firotsahan'ny rotsakorana sy ny taopambolena mba ahazoana ireo tantsaha vokatra tsara. Ty zany station agrométéorologique zany izy ty. Zay mampatonga an'ireo misy voly manodidinareo zany mba ahafahana manao expérience mboly vary zay mamboly katsaka, mamboly tsaramaso. Zay zany zao no natao tamin'ny ty taopambolena ity. Anankiray tondrahana, anankiray miandry ranonorana. Dia inona ny zavatra tokony atao dia izy mahazo kokoa rendement kokoa. Zany zao dia misy azo atao zany fahafantarana ny tantsaha tokony atao zany le izy. Ho an'ireo fitaovana izay efa nampiasaina nandritra ny 10 taona kosa dia mbola miasa tanteraka amin'izao fotoana izao. Saingy misy ireo efa simba ka tsy afaka ampiasaina intsony. Io zany le hoe thermographe na hoe thermomètre enregistreur. Eo amin'io no ahitana farany ambony na farany ambany dia ahitana ny ora tamin'ny firy le izy. Fa atsika zany zao tsy fantatra hoe tamin'ny firy le izy satria ity tsy mandeha fa ity kosa ato kosa namakina anazy. Zany hoe tokony hitovy zany ny valeur omen'ireo. Araka izany dia anisan'ny manampibetsaka ireo tantsaha eo amin'ny sehatry ny fambolena ity station agrométéorologique eto Vakinankaratra ity. Mangina ny tsenan'ny voninkazo na fotoana tokony anjefana voninkazo betsaka aza izao. Maro amin'ireo mpivarotra no miditra fandiantoka noho ny fahasimban'ny entana rehefa tsy lafo ao anatin'ny andro vintsy. Fanadihadiany miantarandry anayfo. Eto amin'ny tsenana Analakely tato anatin'ny andro maro ny anatrany ny mpanjifa voankazo vokany mitombo ny entana tsy lafo ka simba. Sarakaraky le mampisy le Covid hoe mampandeha amin'ny voankazo fa tena tsy haiko hoe tsisy vola ve ny lasa matahotra le aretina mihitsy. Fa tena nampandala dia zara raha misy. Zao raha mahalany goavy 20 kilao zay taloha. Zao zara raha mahalany folo. Raha mahalany ary. Raha mahalany 10 kilao zany mahalany. Ty zao ohatsindry mafimafy dia rehefa tsy lany androany dia efa tsy azo medicine raha satria malemy be. Io dia rehefa tsy lany dia tsy maintsy simba dia tsy maintsy arina. Fampiasako aloha indraindray tena maty sasaka na atsasa mahery mihitsy ary efa tena tsisy mividy. Indraindray ary mahery izany mihitsy fatetika efa tsy maintsy mivaly. Arinako ihany moa nividy zavatra simba. Manoloan'io mianatra any amin'ny 50 isanjato any entana ilain'ny mpivarotra any amin'ny mpamongady amin'izao fotoana izao. Karazam-boankazo maro no mitobaka eny an-tsena kely anisan'izany ny goavy, zavoka, paoma sy ny maro hafa.
misy amin'izy ireo no niakabidy. Porto zay nosy be alaina 500 sy telo arivo zay efa faransan'ny olona ty 20 000 taloha 12 5 dia ahena kely daholo le efa satria tsy lanin'ny ray andro taloha zany efa nafa midinao ndray andro laninao ndray nda alainao zao lasa midin-dro andro. Tsy aivina izao fotoana fisiany ivalana aretina Covid-19 izao no isan'ny tokony hinana voankazo betsaka ny tsirairay avy. Tsy faran'izay betsaka hery fiarovana toy ny vitamine. Ho an'ny goavy ohatra ahitana betsaka ny vitamine C, B1, B2. Ny voanatsindrana ihany koa dia manan-karena vitamine C mampitombo ny hery fiarovana voajanahary, mampamokatra selamena ara-dalàna izy, ahitana antioxydant betsaka ihany koa. Efa ao anatin'ny fahavononana tanteraka ny ekipa pirenena malagasy makido Madagasikara sokajy vehivavy amin'ny fiatrehana ny lalao fanomanana izay atao any Tunisia. Mpilalao efa zatra fiaonana goavana avokoa no mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Fanadiadiny Henri Frolea. Misa 770 mirahavavy no voatazana hatramin'ny farany ao amin'ny makido Madagasikara ao anatin'ny fampifondronana handeha any Tunisia. Iatrika ilay tournoi de préparation hanomanana ny lalao sakany hiadina ny tapakila iatrehana ny lalao olympique. Saika ireo efa vokotra kefa sy ireo efa zatra amin'ny fiaonana iraisam-pirenena avokoa izy ireo afa-tsy i Valérie. Mpilalao zandriny indrina kosa i Joanna izay voavoala 70 taona monja. Ekipa efatra no iatrika izany any Tunisia. Ao ry zareo mpampiatrano miampy ekipa ray avy ao an-toerana i Kenya ary Madagasikara. Hisy indroa ny fiaonana. Ka ny voalohany sy ny faharoa ny volana May ho avy izao ny voalohany ary ny fahafito sy ny fahavalo ny volana May kosa ny faharoa. Raha tsy aivina, hisolo tena any Afrika amin'ny lalao sakana tanterahana any Monaco ny fahafito 70 ka hatramin'ny faha 20 Jona ho avy izao ny makido Madagasikara sy zareo Tunisiana. Efa tafita any Japon kosa i Kenya. Fanamafisana ny tanjaka ara-batana sy ny lafin'ny teknika sisa no ataon'ny makido Madagasikara amin'ny fanazarantena izay ataony maraintsy hariva etsy amin'ny kianjany Maki etsy Andotapenaka. Andian-jola maromaro izay samy mpanao asa ratsy hanotra tehaka ny mpitandron'ny filaminana atao Toamasina tamin'ny tsy farany herinandro ity. Fantatra fa manofa basy ireo jola ireo anaovana ny asa ratsiny amin'ny fanafiana ireo mpikirakira vola. Fanadjedena. Kioska fikirakirana vola maromaro ao Toamasina ao no saika lasebatra ny fanampiana amin'ny tampiadina tamin'ny ty faraparany herinandro ity. Noho ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana sy ny fahazahoana alohan'ny vaovao maropotra, trahatehaka mialoha ireo andian-jola mikasa ny ianao ny fanafiana. Fantatra fa baso ho faina no ampiasainy ireto andian-jola hanaovana ny asa ratsiny ireto ary efa misy bala maromaro miaraka aminy. Basy roa sy bala miisa 5 indray no sarona. Niaraka tamin'ny andian-jola roa pampanofa basy izay samy nikendry ny anafika toerana roa samihafa ny faraparany herinandro ty tao Toamasina tao. Dia rehefa natao mazany ny fanadiadina dia nilaza le rola tratra teny io fa misy olona anankiray tao hoe Rabe Mananjara Asomano izay tompon'io basy ary pampanofa azy amin'ny zareo. Dia nantsona ny fandrena mazany io i Asomano io hoe mitonga vatinao fa vita ny opération ary anatitra an'le basy sady anome ny anjaranao. Dia avy tokotra izy tamin'le toerana nanaovana an'izay fandrika velam-pandrika zay zany. Dia tratraoma zany izy telo lareo maripety fa saika andeha anao fanafiana any amin'ny faritra analanjoro fanafina Riveste koma ireo jola tratra telo lareo anafika mpandrara zany saika hoe rapitsoma zany andehanandry zareo any. Ankoatra io, mpangalatra entana hafa ihany koa no sariny mpitandro filaminana. Rehefa nisy ny fanaraha-maso izay natao, atao ireny ny fahabangan'ny entana vao nivoaka avy tao amin'ny sarinantsambo ny Toamasina tamin'ny ity faraparany herinandro ity. Resultat faharoa zany makasika ny fitarainana mpandrara anankiray teny Toamasina izay namoaka entana tao amin'ny port izy io. Dia la very tamin'izany mazany ny moto efatra, moto scooter izy io, dia moterna moto 220. Dia teo ampandehanana andeha ho any amin'ny ivoaka ny port ka hatrany amin'ny magasin de stockage no nanjavonana ireo entina ireo. Dia rehefa nahazo fampilazana mazahay dia
nataony fikaroana dia tratra tamin'izany mazany ny olona anankiray izay atao hoe rakotoary manana hajasoa izay nahazo any moto anakefatra dia nataony fanadidina azy dia misy namany atao hoe ragrand zany izay ho ny namany tamin'io fanaovana saratsy io. Sarona ihany koa ny lehilahy iray mpamatsy zava-mahadomelo le ireo tanora mpifoka rongony any amin'ny tapany atsimo ny tanàna ny Tomasina iny. Ity karazana zava-mahadomelona ity izay isany mahasarika tanora maro no sady mampirongatra ny asan-dola ao Tomasina ao. Mito eny anatin'ny lalam-pasika rehetra eny amin'izao fotoana izao ny fitsiriana ireo toerana mpamatsy sy fifohana rongony ao Tomasina ao ho famongorana ny famotehana ireo tanora amin'ny alalan'ny fifohana zava-mahadomelona. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy mitsahatra mitombo ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny valan'aretina coronavirus ao Inde amin'izao manoloana ny toetra raha misy any an-toerana nanao fanambarana i États-Unis sy ny vondrona européenne fa hanampy ny gouvernemanta sy ireo mpitsabo indiana. Eo amin'ny sariny France 24. Ny tsy fampin'ny oxygène no olana voalohany hiainan'ireo olona marary ny valan'aretina coronavirus ao Inde amin'izao. Tao anatin'ny 420 ora miisa 5 alina sy 3 hetsy indray ireo olona voamarina fa mitondra ny valan'aretina ao Inde, izay ambony indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy maintsy eskortena ireo mpitandro ny filaminana ny oxygène ampiasaina eny amin'ireo hôpitaly amin'izao. Efa voakasiky ny andiany faharoa amin'ny valan'aretina avokoa ny faritra rehetra ao Inde raha ny fanazavana, ary ny ao andrenivohitra Inde no tena voamafy amin'izany. Manao antsoavy ireo mpitsabo rehetra any an-toerana amin'izao mba hijerevana azy ireo, feno avokoa ny hôpitaly ary efa tsy misy intsony koa ny toerana andevenana ireo olona matiny ny valan'aretina. Ankilany nanao fanambarana ny vondrona Européenne sy États-Unis fa hanome fanampiana any Inde manoloana ny toetra raha iainan'ny firenena amin'izao. Dia izay indray tompo kilasy tompo vavy no entinay mamarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao hankasitrahana ianao tany an-tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.